Ambatobe. Tsy maintsy mifampitsinjo sika, ary zay no atongavako eto androany, satria fantatra fa fotoana ny fialan-tsasatra zao. Betsaka ny ankizy zay nisitraka ny cantine scolaire rehefa mandeha mianatra, dia rehefa miala sasatra ohatr'izao dia sahirana ny ray aman-dreny, satria ao an-trano daholo ny ankizy zay tsy afaka miala sasatra. Zay no natsiarovako manokana ny ponina eto Ambatobe zay mifanopody-rindrina amiko. Isan'andro mandalo eny amin'ny lalana iny dia tena finaritra mahita anareo, satria hafaliany zany asitrika reo zany. Betsaka mikopakopaka, betsaka mikikiky, milaza amin'izany hoe iny président iny, dia eny président fanatrika aminareo androany, satria fantatro fa tianareo président ary président koa tianareo vahoaka eto Ambatobe, vahoaka anatanareo. Zay no lazaiko tsy maintsy mifampitsinjo sika, ary zay no izarana amintsika an'izao vatsinjo zao, satria zay manana tokony mba mizara amin'izay tsy manana, marina sady tsy marina, dia tsika ihany koa tokony mifampitsinjo, indrindra moa fa tsika samy eto zay tsy fampitsinjo. Zay ny antony anaovana an'izao hetsika zao. Hoavy koa zao ny fidirana ny mpianatra, dia mbola betsaka ihany koa ny zavatra ataontsika, fa zay no nahatonga ny hoe misy carnet pokotany ihany, dia nanao carnet pokotany vaovao tsika mba ahafahana mifanakaiky bebe kokoa aminareo, mba ahafahana manampy bebe kokoa atsika tsirairay avy. Nandalo tao zao niditra tato amin'ity toerana ity, dia efa niteny Andriamatoa lehibe ny fokotany hoe misy fanomezana omeny finofa tongava zay voasoratra anarana zay voafatina. Dia hoe inona zarainy, dia vary. Fa le olona hoe izaravarony zany président, dia tonga ny olona ny akamarony mitondra harona. Lahatra daholo zao mbola hitako mitondra harona. Toy zao miaraka amin'ny président tsy harina noentina fa gony noentina mody.